manolotra ho anao ny l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Klasy tovavy anterana ny araba zay efa naroso ny namana mpanao gazety ao anatin'izay tapany voalohany ny fampahalalam-baovao zay eto kosa dia manasantsika rehetra anaraka indray ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity sabotsy alina ity araka nefa nafantarana antsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo ho vahintsika ho amin'izao aly zao pasteur Julien Randrianarso izy moa dia piton dra fiangonana nefa ny fiangonana miara manompo miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Miarabanao pasteur ary misotranao ihany koa nanaky nasainy ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity aly ty tompoko. Eny tompoko miarabanao Andriamatoa Gasikara Fenosoa sy ny ekipa rehetra zay mpiara-miasa mahafinaritra ao anatin'izao fandarana iaratsika izao ary dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana ny fahita lavitra ao anatin'izao fotoana zay iaratsika fotoana mamy zay mba hitafatafana ifampiresatresana ary tonoko manokana ihany koa Andriamatoa Gasikara Fenosoa miarahaba manokana ny flotale generaly ny zao honjapeo zao sy ny mpianakavy zay tena manam-pitiavana ka mame sehatra mba hafahanay mitondra ny hevitra amin'ny mampitondra fivavahana ny tena ka dia makasitraka tompoko. Inary tompoko raha ho azy fa ny fandarana l'invité du jour sy ny Real TV mihitsy no ataontsika hoe misokatra ho amin'ny lafivalony rehetra ny hery rehetra ny antoko politika na andanina tsia sy ny mety ho sehatra rehetra zany satria malalaka izao fahita lavitra izao isaorany ianao amin'ny fanekena ny fanasana ihany koa satria zava-dehibe manoloana ny fihazakazan'ny rara sy ny fanekevitra isan'ny tokony ny vaovao moa erahantsika mahita tao anatin'ny herinandro zay ny resadresaka makasika ny tony le fanambadinina ho an'ny mitovy fananana ny tony ho resantsika ihany koa ny tontolon'ny raharaha-pirenena ny politika amin'ny ankapobeny satria zany no an'nypisiny ny fandarana fa ety am-pendohana aloha tsy azontsika hoditsita pasteur Julien ny makasika ny zava-misy manerana n'izao tontolo zao nateraka ny varanareta na coronavirus na tianao na tsy tianao dia mamay zao ny any Europa ny any Frantsa ireo firenena dehibe mihitsy aza dia ataontsika hoe sahirana mafy satria miverina amin'ilay ataontsika hoe andihan'ny faharoa na ny deuxième vague ka ny antony tena nitsokanao voalohany ianao mpitondra fivavahana anisan'ny midradradratra tamin'ny fotoanandro reny fa mivavaka ho an'ny firenena miady ho an'ny firenena ary ny tena manahirana dia hoe ianareo mpitondra fivavahana tony misy ataontsika hoe milaza mihitsy aza fa mavita amin'ny tsabo nisy mihitsy aza nanozona an'le coronavirus mety tsy ianao zany fa azokatsika satria nareo mpitondra fivavahana ty amin'ny fiangonana andeha ataoko hoe zandry ny lohatra eto raha ny zavatra misy atao amin'ny firenena raha sitrakao afaka mba mamoaka ave anao faminanina amin'ny mapasteur anao mety ho tratran'izany deuxième vague zany ve tsika satsia tompoko misaotra ny amin'ny fanomezana lanja ny amin'ny atao hoe pasteur ny amin'izany atao hoe olon'Andriamanitra olony fifandraisana amin'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra dia mizara zay avy any amin'Andriamanitra ao anatin'le hoe afaka mamoaka faminaniana ve andeha ngamba kisakitsika kely aloha le faminaniana ny amin'izao resakitsika mirahalahy zao fa ijery zavatra tsotra isika ito koa raha zao ny ampitan-dranomasina fa manomboka miverina tanteraka ao anatin'ny atao hoe fioboana indray zany anisan'izany la Frantsa anisan'izany la Frantsa sy ireo efa maromaro zay fantatsika
zaho zany a somary raisiko kely ara-tsoratra masina aloha vetivety satria zay no mampitondra fivavahana kanefa soratra masina avy hatrany tonga dia miatraiky amin'ny fiarahamonina mihintsy ao amin'ny matitoko 12 ao andininy 580 Andriamatogasikara dia misy trangan-javatra tahaka an'izao. Nisy olona anankiray nidiran'ny fanahy ratsy dia rehefa nivoaka tao aminy fanahy ratsy zany hoe raha raisina mitsotra hainy rehetra zany dia hoe rehefa nanaovana asa fampahirezana na asa fanafahana iny zany le asa mpiandry iny dia nivoaka tao anatin'le olona ny fanahy ratsy dia ozy ny baiboly hoe rehefa nivoaka tao izy le fanahy ratsy dia lasa nandeha teny amin'ny tany maina tsy misy rano nitady fitsarana fa tsy nahita dia rehefa tendro izy hiverina indray ao izy ao amin'ilay toerana ny angako zany hoe ao amin'le olona eo zany mampiseho sary an'ilay fiverenana na hoe deuxième vague dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa hitan'le fanahy ratsy izy fa voalamina sy voafafa tsara le trano le olona io zany zany hoe dika le hoe voalamina sy voafafa dia hoe bien préparé indray ho amin'ny fiverenan'ilay fanahy ratsy dia maka fanafito hafa no izy dia miverina amin'le olona dia mihafaran'le olona ratsy no teo aloha zao zany no tena marina za te hiteny Andriamatogasikara fa ny olona tena matahotra ny asa amin'ny devoly satria hoe mandrava mandringana mamotika zay moa voasoratra koa any amin'ny Jaona 10 fa za zany tena milaza Andriamatogasikara fa tena mandrava mihoatra lavitra noho ny fandravan'ny devoly ny tsy fitandremana karaha miresaka tsika ny amin'ny hoe sanatria hiverina ho any amin'ny deuxième vague na ho amin'ny fioboana indray efa tantara be any Andriamatogasikara 7 volana zay araka ny teninao hoe tratra ny fiatraikany tsisy sehatra zay tsy tratra ny fiatraikany izy fa tena enjana mamay hoe kivazovazoko zay kisangisangy marina raha nizara fampianarana tao am-piangonana hoe mirehitra daholo ny témoin rehetra amin'izao fotoana izao Andriamatogasikara fa maheno an'le saritsarinao zao pasteur lay fanahy ratsy hoarina amin'le Covid-19 lay olombelona hoarina amin'le firenena iverina eto ve zany le valanaretana raha zay kisarisary ary ny baiboly nentinao zay raha le kisarisary dia ity ozy izy le teny teo hoe rehefa hitan'ny fanahy ratsy fa voalamina sy voafafa tsara le trano zany hoe le olona io zany na le firenena koa tsy maninona inona moa dika le hoe voalamina sy voafafa tsara mety hiverenana indray mety hiverenana indray zany hoe voaomana ho amin'ny fiverenana taizara le olana dia tany amin'ny tsy fitandremana tanao zao ngetsika zao miverina indray ny amin'ny fitandremana ny amin'ny hoe voaingana angamba zay 2 andro raha tsy diso no somary mitsindrina be hoe hoenjehina indray zay tsy manao arivava orona zay tsy manaja ny fepetra sy ny sisa tena ao anatin'ny baiboly amin'raha fo amiko ianao ao anatin'ny baiboly dia miisa 250 ny isan'ny teny hoe mitandrema ianareo na testamenta taloha testamenta vaovao ho an'ny mpandinika baiboly zany mpampianatra baiboly rehefa atambatra zany ny isan'ny teny hoe mitandrema dia misy eo amin'ny 250 ary zao no izy ny tsy fitandremana Andriamatogasikara dia tena mandrava lavitra noho ny fandravan'ny devoly ny olona matahotra devoly sy ny fandravany fa tena ratsy mitandronytsika dia ho ratsy lavitra no ny teo aloha ny zavatra mety hitranga ny tiana tsindriana zany dia ity tena mila miverina ho amin'ny fitandremantsika za angamba Andriamatogasikara tsy any amin'ny faminaniana loatra aloha tsy any amin'ny faminaniana loatra aloha no resahako na ho tsindriko betsaka fa ndeo tsika iaina tsotra mila miverina amin'ny fitandremantsika fitandremana zany no hitanao androany fa tsy za loatra sa hoe tsy mahay amin'le faminaniana mihitsy ny ianao so dia zay koa le ka tsy any amin'le hoe tsy mahay an'le faminaniana ary le izy koa tsy azakazahana ny isoratena hoe mpaminany fa raha mitsotra indrindra nge ny atao hoe mpaminany ange dia ity zay olona omen'Andriamanitra fahitana zay olona tena tsindrin'Andriamanitra amin'ny tsindrimandro ny fanahiny amin'ny teny vahiny moa izy dia hoe omen'Andriamanitra révélation
zany hoe fanambarana ka ny mpaminany inge rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra ka tena tenin'Andriamanitra marina ary tena faminaniana marina raha somary miresaka kely faminaniana isika dia mety hiteny amiko koa ianao hoe misy mpaminany ve sandoka tsy marina fa ny amintsika dia zao fotsiny ny faminaniana tena marina ka avy amin'Andriamanitra dia ny faminaniana tanteraka marina ka tsy any amin'le hoe tsy mahay faminaniana tsy any amin'le hoe tsy mahay maminany tsy any amin'izay loatra angamba fa maro de maro ny faminaniana zay naminaniana tao am-piangonana ary dia ny kristianina sy ny mpiara-mivavaka dia tena malala tsara ny amin'izany hoe asan'ny faminaniana ao amin'ny fiangonana fa misehatra tahaka an'izao mantsy fantatra ny hoe fa tsy dia hoe sehatra ho ana tontolo nandeha ataontsika hoe fampianarana soratra masina na ho amina atao hoe sehatra ara-baiboly loatra ny sehatra tahaka an'izao zany hoe ty fandarana ity zany mety azoko tenenina mihitsy raha hoe tsy hoe émission évangélika zany dia zay mahatonga somary manaja mandeha tsy moramora fa hoan'izay manatrika ny fotoam-bavaka sy mahita ny vokatra zay raisin'ny olona avy amin'ny faminaniana dia mahita fa misy tokoa faminaniana ary tsy tapitra ny andro faminaniana fa le androany aloha tsy ohatrany tsy hametraka faminaniana loatra ny Madagasikara fa ny ambarako fotsiny dia hoe na dia nivoaka tao amin'ilay olona aza ny fanaratsy kanefa tsy nitandrina izy dia niverina indray ny fanaratsy na dia andeha ataontsika aza hoe tononona hoe efa niaresitsika ny Covid-19 efa mandroso ho any amin'ny fandresena ny Covid-19 tsika kanefa itsika manao atandrevaka ny amin'ny ny tokony ho tandremana tena mampatahotra kely dia mitsindriko zany dia hoe andao retsika re olona mbola hitoy anaja ny fitandremana andao retsika re olona mbola hitoy anaja ny reny fepetra rehetrarehetra ireny mba tsy hiverenatsika ao anatin'ny deuxième vague fa name faminaniana eto range ndre Madagasikara nefitsika samy anao zay tiatsika atao rehefa avy eo atodika reo aty aminay indray na reo mpanao gazety ka eto zao dia efa hitodika ansady atodika reo aty aminay le izy hoe ohatrany tsy marina le faminanianao pasteur dia za afaka milaza hoe aka le olona konge tsy mitandriny hitanao ohatra zao ohatra Andriamanitra zao dia niteny rehefa hiala tety ambony tany Jesosy Kristy tompo na Zezo na zay ilazan'ny olona azy zany hoe azo hery nareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina ao aminareo zay zao nitenen'ny Jesosy tamin'ny mpianatra ok azo hery zany fa ny zavatra nataon'ny mpianatra nge tsy hoe nandrea zay teny zay izy dia samy nanao zay tiany atao teo fa ozy ny baiboly hoe reo dia naharitra ny vavaka tao amin'ny efitrano ambony dia hitantsika amin'izay ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:2 fa nilatsaka teo amin'ny tokoa ilay fanamasina na aminany Jesosy fa le faminaniana zay nataon'i Jesosy dia nisy asa ihany koa zay nataon'ny mpianatra dia io fa tanteraka teo amin'ny mpianatra ny faminaniana ka na aminany eto ary nefitsika samy anao zay tiatsika atao etiko iza nomenao tsiny ary avy eo le faminaniana ve ny diso satsika ny tsy nitandrina onao pasteur Julien tena mahitsy mantsy le fanontaniako dia mba mahitsy ihany koa ianao anatin'le fanonteny hoe asa maninona ary le Madagasikara mbola miaina sala amin'izao tsika tsy maninona tsy mety afabela mihitsy ohatra Madagasikara asa tsy mandaitra ve zany le vavaka ataonareo sy le famorianareo olona sa lasa any amin'ny business fitadiavana rakitra fotsiny le izy ao Frantsa koa ny Gasikara misy pasteur dia misy mpaminany dia misy mpitondra fivavahana fa ilaza ve tsika hoe tsy mandaitra le vavaka ao Frantsa dia ilaza ve tsika fa tsy mandaitra le vavaka any Amerika any Afrika atsimo be dia be pasteur any ao ao Afrika atsimo ao nisy fotoana nandeha tany fa tena be dia be pasteur ao be dia be karazana fiangonana ao ary be dia be tena ministera tena matanjaka feno fahasoavana presque hoe ao daholo reo mpanompon'Andriamanitra lehibe ny lehibe ngeza ireo nisy efa nivahiny teto amintsika dia ohatra daholo reo firenena lehibe ireo fa dia teny aho hoe tsy mandaitra ve le vavaka zao fotsiny noho izy ny baiboly dia milaza izy no Jehova aoka izy ianao zay sitraky ny fomby io zany Andriamanitra no Andriamanitra tsy olombelona tsika ka afaka hoe hifeny zavatra rehetrarehetra
fa izy no Andriamanitra mifeny zavatra rehetra no zany angamba tsy any am'le hoe vavaka tsy mandahitra satria bokyn'i Jakoba milaza fa fiasan'ny vavaka marina mahery fa be deaibe koa ny zavatra atao anaty baiboly ange Andry Madagasikara nentina mambavaka fa tsy misy ninona niove Jesosy ange nitondra mambavaka teo anatrehan'ny fahoriany mafy raha io raha sitraka ao de sory amiko nefa aoka ozy izy tsy sitrapoko no atao zay indrindra ainao tsara nele nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao everinao fa ny président ve na ny filoham-pirenenantsika ny prime ministre reo gouvernement reo ve de tsy mivavaka reo mba hijanona ny aretina za mihino fa mivavaka ny président za mihino fa mivavaka ny prime ministre za mihino fa mivavaka ny gouvernement reo ambaratonga ny rehetra reo ambaratonga ny fitondram-panjakana ireo mivavaka ny fiangonana rehetra koa mivavaka ny mpitondra fivavahana mivavaka ny kristianina mivavaka tahaka ny Jesosy na Zezo azy anonatsika azy mivavaka fa ozy izy Andriamanitra hoe marina fa mivavaka ianao Jesosy tsy tianao le eo amin'ny azo fijaliana esory amiko ty kapoka ity fa izao tsy maintsy ekenao io raha jerena zany de ohatrany hoe tsy mivaly ve le vavaka Jesosy nefa tao ambadika le tsy namalin'Andriamanitra ny vavaka Jesosy tonga ny famonjena satria raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-kelo zany hoe tena marina zany mivavaka tsika fa izy Andriamanitra ny mahafantatra an'io Andry Madagasikara fa ny zava-dehibe fotsiny aloha de zao fantany mahasosiny mahatsara de andeontsika hianatra isaotra amin'ny zavatra rehetra ka raha iverenantsika ary zany le valana retina coronavirus mitandrema zay zany nafatra mafonja zay metinao aloha hatreto akoatran'izay tsy misy raha nasa ho anna fitondrana na ho amin'ny olona rehetrarehetra zany mba inona zany tokony ataotsika mba hahafana hoe miaro am'izay fiverenana ny andehan'ny faharoa zay akoatran'le mitandrina de mitandrina hatreo fotsiny zany ny ataotsika aloha zany de ity ny voalohany andao tsy hienitsika amin'ny fitondrana mambavaka zay efa nataotsika de mbola hotoizatsika araka ny voasoratra hoe maneza ihany ianareo zay efa mpampatsiaro ny anaran'i Jehova aoka mbola anezaka ihany voalohany ndao toizana ny vavaka amin'ny endriny rehetra na alim-bavaka io na fifadikanina io na vavaka tsotra io amin'ny endriny azy ny teneniko hoe tsotra fa ny vavaka tsy misy hoe misy ronono tsy tsotra io tsy resaka kafe io fa le endriny itenenako amin'le tsotra misy mantsy alim-bavaka misy vavaka sy fifadikanina misy hoe vavaka tsotra zay ataon'ny rehetra ao anatin'izany toizana le vavaka mba tsy hotody ao anatin'ny atao hoe deuxième vague tsika ary anisan'ny anankiray zay tsindriko ary de tsindriko andao hitandrintsika fa misy araiky amin'ny 50 ny teny hoe mitandrema ao anatin'ny baiboly ary Jesosy tompo de nanafatrafatra ny mpianatra mihitsy mitandrema ianareo fandrao mitandrema ianareo saotratriny mitandrema mihoatra lavitra ny fandravaliny devoly zay atahoratsika ny faharavana hoetiny tsy fitandremana malaza zavatra angambizay kosa Andry Madagasikara enary mankasitraka anao satria tsy maintsy andresantsika satria zay ny zava-misy zanatr' zany mo mifandraiky am'izay ihany manomboka misokatra ihany koa zao ny lalana pasteur Julien ataontsika hoe efa mivoaka satria mandalam-pandresena zany tsika anisan'izany ny fisokafan'ny lalana raha misy maty zany am'izao de efa azo alevina ny ampasan-draza na miteraka devitra ihany koa ny resaka atao hoe tontolon'ny famadihana am'izao fotoana zao ary zay mbola miteraka devitra ihany koa hoe tokony atao le satsy atao zany na de teo ary le valana coronavirus kanefa tsy afa miala amin'ny kolotsaina koa tsika fa raha nisy ny nampandroso an'ny Chine de fitazomana ny kolotsaina zany rehetrarehetra zany ho anao manokana mba manahoana ny fahitanao zao raha ty tontolon'ny famadihany ty ia aloha resantsika kely vetivety le hoe kolotsaina na hoe somary ame mindritra kely ho am'izay tsika za zany mahita hoe ao anatina kolotsaina amina tany anankiray na kolotsaina amina firenena anankiray de andeo tsy tonga de azakazahantsika hoe asa midevoly na ny kolotsaina dia mitondra ny olona ho any amin'ny fandrafinan'Andriamanitra ny kolotsaina dia manetsika ny olona hotody ho any amin'ny fanompotsapy tsia iresaka tsika tsy voatery hoe mitondra ny olona ho any amin'ny fandrafinan'Andriamanitra avokoa ny kolotsaina rehetra tsy voatery hoe
mitondra ny olona ho any amin'ny fanimpotsampy avokoa ny kolotsaina rehetra fa zay indrindra mahatonga amin'ny baiboly milaza manao hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara zany hoe itsika olombelona dia noarian'Andriamanitra no ny amin'ny fahasoavana sy ny fahindreny ho ao anatin'le hoe afaka mamantatra tsara dia ozy izy Andriamanitra fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara dia mety hitenitsika hoe inona raha lay tsara dia raha izay resaka kolotsaina izay sy hoe inona lay tsara dia zao no lazaiko raha mitodika eo amin'le kolotsaintsika dia ny tsara zay ambara hoe tsara raha ao anatina tontolona kolotsaina dia zay kolotsaina tsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra, kolotsaina tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra. Hitanao raha raitsika amin'ny famangimanjo satria niresaka fahafatesana ianao dia zay nandraisako azy matetika nge rehefa mamangy manjo hoe misy fotoana zao mamangy olona rehefa misy hoe fahoriana reny na ao amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviana dia tonga eo amin'le fanomezana valopy na eo amin'le hoe fahodranomaso le araka ny fomba zay tsika zay maharatsy azy dia ozy tsika araka ny fomba n'ireo ray aman-drenitsika natonona mihitsy zany entre parenthèse kely hoe reo razantsika taloha zay tsy hita zay maharatsy azy reny nge raitsina ohatrany hoe fomban-drazana anankiray ihany ve raitsina hoe kolotsaina ihany ve fa mitena ao ambadika reny nge ozy koa ny baiboly hoe mifampitondraza mavesatra afaka miteny koa tsika raha ohatra zany zao ka hoe zoky ray aman-dreny lehibe malagasy na zoky ray aman-dreny lehibe pikabary no mitondra ny teny ao anatin'le famangimanjo dia mino fa mety mampiasa izy hoe araka ny fomban-drazana zay tsy hita zay maharatsy azy ny dikany hoe tsy hita zay maharatsy azy zany dia hoe ohatrany tsy manotohy ena fiarahamonina ary le tsy hita zay maharatsy azy koa dia hoe ohatrany tsy manohitra ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra zay zao no mety hitenenan'ny ray aman-dreny lehibe na pikabary fa raha ohatra indray zany ka hoe mody akisako kely ny pasteur indray dia hoe ny soratra masina moa dia milaza manao hoe miaraha ory amin'izay ory tompoko ary mifampitondra ianareo zay mavesatra ary eo koa moa ny sotoavina malagasy zay tsy hitany maharatsy azy zany hoe misy kolotsaina zany tena tokony ho tazomina mihitsy dia reo kolotsaina zay tsy manohitra ny baiboly reo kolotsaina zay tsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra fa zany nge mahatonga ny olona sasany tonga dia samy teniteny be amin'ny kristianina hoe rehefa lasa mpivavaka ho an'ny olona dia lasa borne rehefa lasa mpivavaka ho an'ny olona dia ary ny afarany ary ao anaty fiteny zay ry zala sekta azonao le izy zany le mivavaka koa zany andre Madagasikara tsy tokony entina amin'ny hafanapo fotsiny satria hitanao raha vao mafanafana fo be fotsiny tsika amin'le mivavaka nefa tsika tsy mianatra soratra masina dia iny le hoe ringana ny olona mitsifisian'ny fahalalana dia tsika mpivavaka tokony mba tena hoe mba ho fanasina sy fahazavana amin'ny fiarahamonina indray lasa tsika indray no mitondra korotana amin'ny fiarahamonina ndraindraiky ao atokantranao tena korotan'ny fivavahany ny paritapo akorotan'ny fivavahany vokatry hafanapo tsy misy fahalalana tsy ametraka fantania aminao fa bedinao raha vao miteny hoe za mpanao gazety ianao no anotaniko za mpanaraka ny fandaranao dia ity fotsiny ny mpijery no ametrahako fantaniana raha isika mpijery mpanaraka izao fandarana zao re no teo amin'ny toeran'i Jesosy tamin'i Jesosy leo samborona dia avy Petera dia namoaka ny sabatra dia nikapo ny sofiny malko mantsy ny anaran'le miaramila nikapo ny sofiny malko raha itsika mpijery ny fandarana no ametrahako ny fantaniana tiatsika ve le fihetsiky Petera sa tsy tiatsika valiny tonga dia osika hoe tiatikako satria ahoana fitiavana nge ny arovana an'i Jesosy fitiavana ny lehibe anay indray aza ataotaonao an'izany ny Jesosy nay indray aza ataona hafanapo zay fitiavana an'i Jesosy zay fa Jesosy tsy niteny mihitsy tamin'i Petera bravo Petera ianao mpianatra mahafinaritra tena kapoakory anga ny ilany tsy niteny an'izany izy kapoakory ny ilana ozy izy fa ozy izy Petera tiako le fitiavanao fa saingy zao le hafanaponao tsy ampy fahalalana mahafanafo ianao tia mahafanafo ianao miaro fa le hafanaponao tokony ampianao fahalalana fa efa voasoratra fa tsy maintsy ho atolotra eo tanan'ny mpanota ny zanak'olona azonao tsara le mivavaka zany tsy hoe mivavaka fotsiny mivavakasotranony tantara be nge ndao mba sitsikako vazivazy kely mba hafinaritra ny mpiara mijery ny fandarana fa raha zay moa zany nomeny Jesosy raharaha Petera
alavereny sofiny olona iny zay indrindra efa hainao avereno zay ampetery ka zao ne mba afatra mpivavaka aloha mba anarotra kely ny fotoana talovana sika mitomboa amin'ny hafanana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra de mitomboa koa tsika amin'ny fahalalana soratra masina mba tsy kristianina anaonao foana zay ngamba fa hoe ka iverenako amin'izay ary le fanontaniana teo satria nanasava manodidina ianao de eto mba mahitsy amin'izay zany pasteur le famadihana zany ve manohatra ny sitrapon'Andriamanitra sa tsia zay zany le fanontaniako zany satria na me ohatra ianao teo hoe famangina ka de mba le famadihana zany mba hainao kely ny hevitra ao raha afaka zavatra anankiray aloha de valiko zay zao no izy ovalianao le izy ovaliko mihitsy manahirana miresaka aminareo pasteur mantsy lasa midina be de any tsy mivoaka le izy valiko le izy io famadihana io mantsy io foana no resaka ary foana ndraindray no ohatry ny lalaoviny olona ao anatin'le ary matetika ny fiangonana tsy mankasiraka azy aloha tonga de itsiko le fanontaniana zao ary no izy Jesosy maty de nalevina ao anatin'ny fanekimponina kristianina angam'izay maty ka nalevina de ohatry ny baiboly andro voalohany tamin'ny herinandro de lasa Maria sy ireo vehivavy maro nakeny amin'ny fasan'ny tombo azonao tsara zay zao de ohatrany misy endrika ohatrany hoe le sary le olona mandeha makeny amin'ny fasany ohatrany tady isy endrika famadihana zany azonao tsara nandeha nakeny amin'ny fasan'ny tombo izy fina ary ny tokony mbola alehany eny kefa hoe ny maty tsy manana anjara mivelona tsoniko de zay zao zay teny zay zao niraisiny olona hoe rehefa maty de maty aza milalao faty na aza milalao razana itsony inona ny olona maloto mapaty pe de peo rehefa ndretsy mitondra menaka sy menaka zavamanitra ohatrany hoe anao famadihana mihitsy ohatrany anao famadihana mihitsy raha jerena tena marina zany ohatrany anao famadihana mihitsy fa inona kay ny tena nakanesan'ny teny ny nakanesan'ireo vehivavy reo de mbola fampanjakanan'i Jesosy azonao tsara fampanjakanan' Jesosy ka zay sary zay zany na de ohatrany tady isarina famadihana zany ve fijerintsika azy tsy famadihana mihitsy le izy fa fampanjakana le famadihana raharahany soratra masina mantsy raharahany soratra masina ho le famadihana raharahany soratra masina de le famadihana fangataham-pitahina amin'io razana io efa mamaly efa mamaly mihitsy am'zany fa sady aranao toa-kevitra kely izy pasteur satria baiboly soratra masina le miteny an'izay le mangatapitahina zay mba asinao toa-kevitra zany mandresy lahatra an'le mpijery ka zao ary zao no ambarako ozy izy aoka tsisy aminareo akory ozy izy no iankohoka amin'ny saran-javatra voasikitra na am'izay natao tanana ena maty azy satria ozy izy ny maty dia adino avokoa ny zavatra rehetra nataony rehefa maty izy ka na ny tsara zay nataony na ny ratsy zay nataony de hadino avokoa ary ny maty de tsy manana anjara mivelona itsony zao ny Mosesy nge nisy fotoana nge maty io le famindrana razana Mosesy nge nisy fotoana nalaina ny raza Mosesy zany hoe fatin'ny Mosesy de nafindra toerana tao amin'ny nandevena anazy tsy famadihana zay tsy famadihana ao anatin'ity Covid-19 ty nge be de be anao zao mety mbola etsy amin'ny fahasambahiny fa tonga ny fotoana mety ozy ny fitondram-panjakana am'izay tapotra ny fotoana hoe azo alaina am'izay ny razana azonao tsara de oentina ny tany razana mety misy olona nge zao hoe tokony nalevina tany fianaratsoa na tany atamatavy saingy tsy afaka mivoaka nohony amin'ny nambaran'ny fanjakana sy ny lalana zay mihidy amin'ny fotoana ny olona raha toka hakan'izay izy de amindra n'lay razana zay no tsy hoe famindrana razana tao anaty baiboly nge izy famindrana razana fa tao anatin'ny baiboly tsy misy nangatapitahina tamin'ny razana mihitsy any zany ny olana tanao le famadihana mantsy ozy itsika hoe kolotsaina io nge tsisy mandravana zany fantarina ny zavatra rehetra de azonina zay tsara ka za tsy any am'le kolotsaina loatra ny ady hevitra fa any am'le hoe mandrafy an'Andriamanitra tena tsy biblika mihitsy nge zany tsy ara-baiboly zany hoe ny razana no angatanao fitahina ny razana no angatanao hitanao zay ny olan'ny famadihana lasa fampanjakana n'iny razana iny
ho lasa takiny hoe Andriamanitra mihaino vavaka, dia Andriamanitra mamaly vavaka. Za zany tsy any amin'ny tsy adihevitra zazakely. Zay mantsy ny olona hoe maninona rehefa ririnina dia hoe anatero lamba fa mangatsika. Ohatra zay adihevitra zazakely zany. Dia ozy ndray koa nampitondra fivavahana aza tonga amin'izany adihevitra zazakely zany. Fa maninona rehefa mafana indray tsy miteny hoe analao indray le lamba. Adihevitra zazakely zany. Zay ny tokony hitombona amin'ny fianarana soratra masina. Raha fitiantsika zany izy pasteur Julien, mety d'accord ihany ianao amin'ny famadihana fa saingy le fangataham-pitahiana amin'ny maty sy amin'ny razana zany tsy mety manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy d'accord amin'le famadihana. Tsy d'accord amin'le famadihana. Ary iza zany tsy ao anatin'izay a. Fa rehefa teny zay no nalasa fa somary nampianatra hoe ao anaty baiboly a dia misy endrika famindrana razana. Ohatra mitady aka endrika famadihana. Ka nareo mpianatra Jesosy reo vehivavy reo a tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro raha vao mangiran-dratsy dia lasa nakeny amin'ny fasan'ny tompo dia teo reo vehivavy reny no niteny rehefa nijery ny sandro ny kely loatra ny sandritsika iza ny anakodiny vato. Kanjo izy kainy vato efa nikodi ary misy anjely tedy ny teny nahoana no aty amin'ny maty ny didavanareo ny velona ary tsy atotsony izy le miankohaka amin'ny faty dia mangataka fitahiana amin'ny faty tena tsopahako Andriamatoa Gasikara ary tena ozy izy aho hoe iny le famadihana zay tena manetsika ny fatezeran'Andriamanitra izany. Eny ary pasteur Julien zay makasika an'iny fa anisany adihevitra mantsy dia tsy maintsy resa rarotina ihany koa ny fahazahoana mpitondra fivavahana eto amin'ny fandarantsika. Inona ny tena antony nanasana anao a mandehibe moa ny adihevitra amin'izao fotoana izao makasika an'ity hoe fanambadiana ny lasa amin'ny laty a zay tena hibanantsika kely pasteur Julien raha sitraka ao satria adihevitra ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalana solomam-boaka zao ohatra efa naneho hevitra zay misy mitsipaka misy moa tsy maneho hevitra torak'izany ihany koa nefa ny raha mijery ny statistika tsika dia efa manomboka tafiditra eto amintsika ary efa misy eto amintsika saingy mbola betsaka ny tsy sa miseho masoandro misy ihany koa nefa miseho masoandro zay manohana an'izay zavatra zay a ianao mpitondra fivavahana manoloana amiketo a tena malalaka be ny fanontaniako hoe manahoana ny fahitanao amin'io mety amin'ny malagasy ve io a sa tsy mety amin'ny malagasy dia somary ho amin'le fomba firesakantsika ihany tsika ho ianao moa teo hoe manahirana aminareo pasteur itony mantsy midikodina ny sotoavina malagasy dia milaza fa hoe ny isavasavana ny raviny ahitana ny fotony dia aloha aloha tsika ny le misavasava ny raviny aloha aloha tsika mijery hoe inona ny lazain'ny baiboly dia tonga ry amin'ny fakany ihany tsika rehefa avy eo ho amin'le fomba firesakitsika zany zao no izy ry mpanaraka ny fandarana zay manaraka an'izao fandarana lehibe zao a zao no izy Andriamatoa Gasikara voalohany aloha dia ny fanambadiana dia avy amin'ny Andriamanitra ary io a tena sitrapon'Andriamanitra ary za zany tena mino a Andriamatoa Gasikara fa tena fahendren'Andriamanitra ho iaho moa amin'ny fiangonana ary itezako ny kristianina ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra endry sady ambony amin'ny fisainana rehetra zay ary izy rehefa manao zavatra dia manao zavatra amin'ny fahendreny manao zavatra amin'ny fambonitsainy. Andriamatoa Gasikara raha antanitsika ny mpanaraka ny fandarana hoe amin'ny zavatra rehetra zay noharian'Andriamanitra ny foron'Andriamanitra inona ary ny tena zavaboary lehibe sarobidy amin'Andriamanitra dia angamba tonga dia hitenitsika hoe olombelona satria ny olombelona no teneny andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika tahaka ny endritsika zay no teneniny nefa ny olombelona tamin'ny andro fahenina nge Andriamatoa Gasikara foloforonina ary raha marina ary ohatrany hoe ny farany indrindra ary le farany dia ohatrany hoe tsy lehibe amin'Andriamanitra ary ve tsika ty fa zay le fahendren'Andriamanitra tsy fisainany fa mbola namorona ny mazava izy dia namorona ny rano izy dia mbola namorona ny biby sy ny anamaitso izy zany hoe hitany fatsara zany hitany fatsara zany nataony tena hoe bien préparé ny zavatra rehetrarehetra zany hoe natao voahomana hovatan'le olona fotsiny zay le fahendren'Andriamanitra zay ma lehibe atsika satria raha ny foronina voalohany tsika dia inona ny sasana inona ny nohanina tsisy azavana akory ka na dia mba hitsangatsangana ary Adama sy Eva ao anaty aizina any anaty kasikady matsiravina fa fahendren'Andriamanitra io eto a
manomboka efa tady ho any amin'ny fakantsika zany zao indra Andriamanitra Madagasikara namorona olona laso vavy nanaovany azy raha mijerytsika any amin'ny Genesis toko voalohany 2:7, 7:20, 8:20 dia miresaka any amin'ny famoronana ny olona Andriamanitra ary dia miteneniny tao fa ny olona noforoany dia laso vavy ary vao noforoany le olona dia tonga dia tokantrano zany hoe ny tokantrano zany ka tokantrano amin'Andriamanitra dia laso vavy zay ny tokantrano amin'Andriamanitra azonao tsara ny tokantrano zany a amin'Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra io atsotsika hoe zanahary hainy olona moa zany hoe le hoe zanahary dia hoe izay nahary na koa hoe izy nahary dia aminy a laso vavy ny nanaovany azy normal be le laso vavy satria raha mijerytsika any amin'ny Efesiana any toko 5:1-3:30 2:30 dia laso vavy la mampiseho an'i Kristy vavy mampiseho ny fiangonana ka amin'Andriamanitra zany a ny tokantrano masina na tokantrano amin'izy Andriamanitra soloko amin'izay hoe fanambadiana amin'Andriamanitra ny fanambadiana zay masina dia ny fanambadiany la sy ny vavy fanambadiany la sy ny vavy ary jerenao tsara fa rehefa voaforona ny olona lasy vavy dia niteneniny hoe andaony ray sy reniny raha lehilahy dia ikambana amin'ny vadiny dia niteneniny amin'izay a hoe mamenoho ny tany zay io mamenoho ny tany ao anatin'le mamenoho ny tany iny dia hoe hotahina ny kibony raha vehivavy ary dia hiteraka zazy izy lasy vavy no manome taranaka masina araka an'Andriamanitra ka le fanambadiana zay eken'Andriamanitra masina amin'Andriamanitra lasy vavy dia hitanao amin'izay dia après ny soratra atiny dia nitsodrano azy izy zany hoe ny fanambadiana zany a zay mahazo ny tsodranon'Andriamanitra dia ny fanambadiany la sy ny vavy zay ihany io zany ito Madagasikara tena tsara ihany raha mba fantatry ny olona ao amin'ny epistily zay nisoratany Jaune avy anao somary mba hiteny kely an'izay ao amin'ny epistily zay nisoratany Jaune dia zao ny voasoratra raha mihaino ny fanambarany olona ianareo lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra raha mihaino ny fanambarany olona ianareo lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra zay ny soratra masina mahatonga nytiako tabe ty mantsy dia ity le fanambarana fanambarana tsy haiko azoko tononona ve zay nataon'ny papa tsy dirantsika lalina fa amin'izao fotoana zao moa be dia be ny ady hevitra hoe iny nge tsy fanambarana iny iny nge montage iny nge tahaka an'ity iny zao tsy hiditra amin'izany tsika ary tsy asa kokoa angam'izany tsy anamiloka ny papan'izany hoe na metsiny an'izany fa fotsiny hoe manararoatra ny fafahana mametraka zavatra hoe zao fotsiny le izy na iza nanambara na iza nanao ny fanambarana na ohatriny ahoana endrika sy entina milaza n'le fanambarana dia misy zany ara-baiboly araka ny nambarako teo epistily zay nisoratany Jaune misy ny antsoina hoe fanambarany olona dia misy ny antsoina hoe fanambaran'Andriamanitra ka ny fanontaniana petrako amintsika rehetra dia zao le fanambarana izy ary nomena lanja le fanambaran'olona ve sa le fanambaran'Andriamanitra mihaino fanontaniana fanazana zany izy nefa ny cardinal zay mpanolotsaina ny papa Ray Masina eto Madagasikara nge désiré tsara aza nefa nanamafy sy nanambara ihany mahakasika an'iny na raha tsika tito amin'ny vaovao moa tito amin'ny Real TV zay zavatra zay ny amin'ny fahatsony ny fandraisan'ny olona anazy tiako tsy hivina kely fotsiny ny pasteur ao anatin'le izy natsany izy nefa mbola mipetsaka foana le adevitra satria manomboka miseho masoandro ireo hoe voasakasakana ny zony zay mitovy amin'ny zon'olona rehetrarehetra izy ireo ary ananjo anam-pitiavana ananjo ny fankatia misy aza moa mandray ny tenin'Andriamanitra mihitsy ao anatiny hoe ny tenin'Andriamanitra nge dia hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ny fifankatiavana zany rehetrarehetra zany ny zavatra misy ao anatin'le izy ka mahatonga atsika lasa miteraka adevitra pasteur Julien zao veriny aloha tsika vetivety fanambarany iza no metsika lanja fanambaran'olombelona ve sa fanambaran'Andriamanitra
ianao somary nilaza kely ihany hoe hanao any ty firenetsika ty, hanao any ty Madagasikara mamitsika ty. Za zany tehiteny aho hoe na iza filoha ifandimby aho manaja ny filoham-pirenena ankehitriny tsika, ary tena manaiky ny fahefana lehibe satria zay ny voasoratra ho anay mpitondra fivavahana manaja ny mpitondra anareo, manekeny fahefana zay voatendry fa tsy misy fahefana afaka nomena raha tsy avy any amin'Andriamanitra zany, manaja azy tsika. Fandeha ataotsika hoe ifandimby ny mpitondra fanjakana, ary ny ao anatin'ny fony sy ny sain'ny mpitondra fanjakana rehetra de ny asoa ny firenena zay misy azy. Za nefa mahita Andriamanitra Madagasikara fa raha maivanina ny fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny firenena anankiray, maivanina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny firenena anankiray, de tsy ahita soa mihitsy le firenena. Zany hoe anisan'ny ady anankiray tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana ary ho ataon'ny vahoaka eo amin'ilay fanjakana eo amin'ny firenena de ny miezaka manome lanja ny fanambaran'Andriamanitra. Ka zay ny somary mahatonga entitra ny teny manao hoe fanambaran'iza no mentsika lanja e? Le fanambaran'olombelona ve sa le fanambaran'Andriamanitra? Ny an'Andriamanitra ny fanambadiana araky ny sitrapony de lahy sy vavy. Fa ny antsika ndray moa zany de hoe miady lozoany zao ny olona, miady mba hoe hipotra am'zay zay sy ny sisa za aloha zany tehiteny fa ny fanambadian'ny lahy sy ny langy tsy hoe tao anatin'ity resaka mampitabataba ty vao nisy zany angeny nisan'ny fototry ny fandravanany tao Sodoma zay fa vitavitana efa nisy io ary tena efa nisy ary za mieritreritra hoe tena le atao hoe mirongatra ve le teny gasy zany manondrafo amiko raha misy tsy marina ny teny gasiko hoe mirongatra be manomboka ame mipotra ary miasasa mihitsy ataontsika hoe miamazo vahana zay teny zay manomboka miamazo vahana le izy satria ireny vao mainka manamarina ny fanambaran'Andriamanitra na soratra masina andro farany zao. Reny zavatra reny zany no mampiseho fa atombotra ny andro, atombotra ny fataperany ity zao tontolo zao ty andro farany satria iaratsy zao fiainany zao. Ratsy ange zany lasa ny lahy mifampanambady zany ratsy ange ny vavy sy ny vavy mifampanambady ary eto aloha tsy ndreko tsara Andriamanitra Madagasikara sao de lazain'ny olona fa hoe masika be eto lizy ange safidy io ohatran'ny mivavaka ihany io, safidy nge ny hivavaka de safidy ny tsy hivavaka finge tsisy olona terena hivavaka zany fa le tonga de le fanamelohana zay hoentin'ny mpitondra fivavahana hoe ratsy mihitsy zany zao no manahirana kely ao anatin'le adevitra hoe tonga de melohanareo hoe ratsy le izy, ratsy ary satria nahoana raha ohatra zany ka zay nitondratsika azy any am'le hoe fanamelohana satria efa sokajianareo hoe ratsy misy zavatra tsara azavanareo zany satria karazany efa mitsara sady ary ny nareo am'izay hoe ratsy fitsarana tsia zao ny voasoratra tena haiko tsara Andriamanitra Madagasikara sy ny mpanaraka ny fandarana moa Andriamanitra va ka hitsara azy zay ny voasoratra dikan'izay de zao tena tsy manana zo hitsara ny zareo mihitsy zary nge mangoraka azy ary zary nge mivavaka ao an'izy reny tena mivavaka mihitsy za mangoraka azy reny ary za tena malahelo azy reny mihitsy saingy anao miteny hoe ratsy le fa za miteny hoe ratsy le izy hoentinao ary le toa-kevitra zany mahatonga miteny hoe ratsy le izy de zao tena fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra, fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra azonao tsara tena fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra de mitondra loza aloha voalohany indrindra ho an'le olona zay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa tsy ho an'le olona zay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa mitondra loza ho am'izay manakaiky azy ary ny hafarany rehefa hoentina lavitra be zay de mitondra loza ho an'ny firenena mihitsy lay izy Andriamanitra Madagasikara iza ny sahana meloka ny olona mitondra ny valanaretina Covid-19 iza ny sa anameloka olona hoe meloka anao fa mitondra an'io
fa ngamba diso zay manameloko an'izany fa ny zavatra tokony atao de hoe andao izy ampina mba ho afaka amin'io aretin'io mba ho sitrana amin'io aretin'io. Misy moa milaza hoe ny laza manambady lahy dia indraindray izy reny efa aretina mihitsy dao ampina le olona ho afaka amin'le aretina ary indraindray koa izy reny de safidy mihitsy. Za zany tena manaja safidy satria misy indray milaza hoe efa voajanahary ka zay sady hevitra ray koa voajanahary hono satria za moko tsy ao anatiny de tsy fantatro hoe ohatrany ahoana le mena itsy fa hoe voateraka izy de efa le hormone sy le anina to ohatra mitarika makany inona zany ny fanampiana hoetitsika ary androany ndaotsika anao vazivazy firy ny olona ny foron'Andriamanitra tamin'ny voalohany lasy vavy izy nge tsy namorona telo misy anankiray eo anelanelany zany misy anankiray eo anelanelany sarim-bavy sarin-da totra ny tsy namorona telo izy fa roa ihany lasy vavy ary le izy raha entitra tsy midika mihitsy hoe manameloka na mitsara moa Andriamanitra vaka hitsara. Nisy fotoana ringe Jesosy nylaza hainy mpandinika soratra masina zany tsy tonga hitsara anareo zay na i Jesosy aza tena mitandrina be mihitsy teo manoloany fihetsika tokony nasehony ary zay no natonga azy ny teny tamin'le vehivavy azy olona tanana nijangajanga iza nitorabato izy Jesosy ne teo anatrehany fadison'le vehivavy iny tsy nitsara azy ary ny faranany mihitsy ary le izy hoe raha vehivavy nisy nanameloko anao va za koa tsy nanameloko anao fa raha petraka amin'ny fantaniny fa tsara ve nataon'ity vehivavy ty sa ratsy ratsy satria nahoana mijangajanga izy ratsy angela izy fa nisy kely teo alohany mantsy hoe zay tsy nanota taminareo zay tsy nanota taminareo no ka hitorabato azy za kosa zany tena miteny fa tsy azotsika toroahana vato ireo lehilahy manambady lehilahy reo tsy azotsika toroahana vato ireo vehivavy manambady vehivavy reo zay no atao hoe fitiavana ny mpiarabelona satria na Andriamanitra aza de tsy mitorabato azy zay tsy midika hoe manaiky tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy manaiky an'io lasan'ny lana ny vavy sy ny vavy io satria fanambarana izy nomena lanja zay nyresantsika teo fa ao anatin'le izy safidy io azonao tsara safidiny zareo ny hoe za lehilahy de anambady lehilahy na za vehivavy de anambady vehivavy raha safidiny le izy Andriamanitra ny amindra fo azy ary raha ohatra le izy ka hoe tena asa midevoly raha foanko mifona tena mifona fanjatony fanny arivony ry mpanaraka ny fandarana tsy fitsarana ny tenenako an'izany hoe asa midevoly tsy fitsarana zany tsy fitsarana zany ny tenenako am'le asa midevoly mety hoe masika loatra ve zany fa ataoko anaty foniteny zay fonako raha izay le izy de zano izy andeotsika hivavaka ao azy mba isokafany masom-panany mba tena hoe isy délivrance zany na fanafana zay tena hiataikany amin'izy ireo ka isokafany masom-panany hoe tsy mety ange io tena tsy mety nge io zavatra ataony io ka tena tsy niriko zany eo anatrehan'izay zavatra zay hoe tsy eken'Andriamanitra io fanambadiana la sy ny la io vavy sy ny vavy io ary zao no izy rehefa tsy eken'Andriamanitra satria voasoratra ao anatin'ny teniny meno ny fanambarana de zay tsy eken'Andriamanitra de tsy eken'ny zanak'Andriamanitra zay eken'Andriamanitra dia eken'ny zanak'Andriamanitra hoy ny fampianarako ndray andro tao am-piangonana ho an'Andriamanitra ny fondahatra zao no izy ry mpiara-mivavaka andao tsika hianatra fa zay lazain'Andriamanitra hoe tsy tsara de andao koa zany ho raisitsika hoe tsy tsara fa raha izy Andriamanitra ary miteny hoe tsy tsara be dibe mantsy ny ao anaty baiboly miteneniny hoe tsy tsara ohatra tsy tsara raha irery raha lehilahy zay zany le izy de mianatra zany tsika ao anatiny hoe zay ataony fa tsy tsara de andao koa mba ataotsika tsy tsara ozisy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ka tsy reraka rehefa miteny koa izy hoe tsy mety de andao zany ekena hoe tsy mety fa tsy asina ady-hevitra be tsony rehefa Andriamanitra miteny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de ady-hevitra be ve tsika ka zay koa manana ny safidinay zay lazain'Andriamanitra satria tsika tsy afaka mihoatra amin'ny fanambaran'Andriamanitra rehefa miteny izy hoe tsy mety ka mety io aminay Andriamanitra ao anatin'izay atambatra izy fa somary lavalava kely
raha iza pasteur Julien Randrianarso no anontaniany mety aminao hoe fanambadiany lahy sy ny lahy io tonga de tsotra be tsy mety mety aminao hoe fanambadiany vavy sy ny vavy io tsy mety raha mbola mametraka fanontaniana ihany koa aza ianao sy ny mpanaraka ny fandaharana mety aminareo fiangonana ve io fanambadiany lahy sy ny lana ny vavy sy ny vavy io tsy mety pasteur raha ianao ary nisy olona nantonanao ka hoe nyreto zahay mirahalahy fa hivadiky amasino zay pasteur tsy hofano de ozy amin'ny raha fo amiko fa saingy zao tsy afaka miditra am'izay satria tsy tsara amin'Andriamanitra de tsy tsara amin'ny zanany tsy mety amin'Andriamanitra de tsy mety amin'ny zanany tsy eken'Andriamanitra de tsy eken'ny zanany ao anatin'izay zao kosa nefa tsy isy afaka hitorabato an'ireo mihitsy za moa tsy de hiditra loatra an'ireo voajanahary tsy haiko iny fa avelony tsy fahaizako nitondrako azy fa ny hitako de laso vavy foana fa tsy diso Andriamanitra endry izy ary ambony amin'ny fisainana rehetra ya mety tsy mahay loatra ny am'le hoe voajanahary ny amin'ny zavatra tahaka an'ireny amin'ireo foa fa za zany tsy te ahita olona fahatelo mihitsy aloha ao anatin'izay ny foroniny fa olona roa ihany rehefa miteraka ara ny vehivavy de olona roa ihany io na io la na io vavy na kambana koa ary io mety kambana mianada na kambana amin'ny raha vavy na kambana amin'ny raha lahy fa tsy nisy fanotelo hoe ina indray zany ilazana ny ty anankiray ty de eo zany tsika za zany te hiteny fa mivavaka tsika mba tsy hisy ane finoana na fiangonana hanaiky an'ity fanambadin'ny lahy sy ny lana ny vavy sy ny vavy ity mba tsy hisy ane tena hoe mpitondra fivavahana ka hanome lanja amin'ity fanambadin'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy ity amara-pananako an'izay fa adihevitra be io ary tsy farana mihitsy io jerenao tsara hoe any amin'ny Genesis toko faharoa de tedolo ny biby rehetra de ozy Andriamanitra tamin'ny Adama zao efa nekeko lehibe anao de zao no izy omeo anarana daholo le biby reo de Adama nanome anarana ny biby de ozy tsika aiza koa zay nay nareo mpitondra fiavahana mamoriporona sy ny sisa sisa manino tsika manaiky hoe fa iza name anarana ny omby tamin'ny andron'iza nisy hoe omby de mitodika any amin'ny hoe rahalambo sy ny sisa de am'izay ny pahitatara sy le amin'ny hoe nampidirina ny omby de hoe omby ve sa tsy omby omby de atao hoe omby manina rehefa baiboly ahitantsika risa be fa rehefa zavatra hafa heketsika le izy de nomeny Adama anarana daholo ny biby de ozy Andriamanitra jerevy ianao zay mba mety ho vadinao ao tena ohatrany jereny Adama ohatrany tsy mety ahoana ny anambadiana an'ity biby ty raha nambady an'ity elefanta be ty ve tsy hamono ty marina tsy ho fanambadiany biby ary raha Andriamanitra namorona ny fanambadiana ao anaty fonteny ohatra mavesatra kely fa mamindra amiko ry mpanaraka fandarany tsy namorona fanambadiana ho fanambadiany biby de rehefa hitan'Andriamanitra fa tsisy nety tamin'ny Abrahama tamin'ny Adama tsisy nety tamin'ny Adama le biby de ozy izy Andriamanitra hanamboarako vahazaza azy izy de nasondritory andraha lehilahy izy de nakatolany après any Adama le nisafidy tamin'ny biby ka tsy nahita ny ovadiana de iny Andriamanitra hoe za mihitsy no ame azy zany hoe tena marina ny vehivavy zay nomena ovadiny lehilahy de tena fanampian'Andriamanitra zay ny tokony ho tazomintsika fanampian'Andriamanitra ny lehilahy io fanampian'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny baiboly milaza hoe fa ny lehilahy nahazo vady de nahazo zavatsoa ry raim-pianakaviana manaraka ny fandarana azony le vady vehivavy fa zavatsoa avy amin'Andriamanitra io eny ary mamariparana fandarana tsika fa ny fanontaniako farany ora sitrakao zay manko fiheverana ao ataontsika ty amin'ny mafinoana makristianina mpitondra fihevahana anareo fa tsika koa tsy azo heverana ny amin'ny ataoko farany tontolonina niteraka ny fandrosoana sy ny firenena sy ny rafitra zay misy atsika ka Madagasikara zao ny safidy ny atao hoe rafitra républicaine de ao anatin'le rafitra républicaine misy ny atao hoe rafitra mpandany lalàna ka raha sanatry na hoe raha ohatra ka misy nareo zany manao sanatry fa raha ohatra ka misy zany atao hoe fidiran'izany eto ka fandanin'ny anteny mieran'izany lalàna zany ka manaiky an'izany ary inona zany no ataonareo fiangonana manoloana an'izany dia tsy maintsy mamelanja ny fanambaran'Andriamanitra mavaly azy ve zay raha ndeha raha atao hoe io izy fa mahazo vahana zay le nambaranao teo de tonga am'izay zany ny amin'ny atao hoe ny mpandany lalàna de
noekena ary fa azo atao ny manambady lasala na mivavy sy ny vavy lasa lalàna velona zany le izy inona no ataon'ny fiangonana inona no ataon'ny mpitondra fivavahana dia mbola tsy ihany mbola tsy hatramin'ny farany satria tsy ny fanambaran'ny olona fa ny fanambaran'Andriamanitra jerena aloha le lalàna zay neken'ny fahefana zay mpanatanteraka tao anatin'le izy hoe okey ekeny ty jerena le izy jerena amin'ny baiboly mety ve ty mifanaraka amin'ny baiboly ve ty mifanaraka amin'ny soratra masina to tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia andao ary zay lazay ny soratra masina ihany itsika ka ho anazy zany ny tena fiangonana dia miaina amin'ny zay lazainy sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra dia zay nge mahatongahako nanome an'ilay teny teo Andriamatoa Gasikara hoe fanambaran'Andriamanitra mamindra famiko ianao voatra ny tena omeko mihitsy le verset aloha fa manjary tsy mety le izy Jaona voaloha toko 5:7 Jaona voaloha toko 5:7 ozy izy raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra baiboly zany zao no izy rehefa ozy ny lalàna hoe ekeny io dia ozy indray Andriamanitra hoe lasy vavy dia aty amin'ny côté ara-panahy aty amin'ny tontolo natao hoe finoana kristianina dia tsy afaka miditra amin'izany dia mety amin'ilay angamba ny tonga amin'ilay dia ho maty martiora indray zany eny ara pasteur Julien Andrianarsoa anasanatra zany moa zany tsika koa tsy maintsy mijery satria ny filohan'ny antemera pirenena amin'izao fotoana izao raha mato Kristina Razanamasoa efa niteny fa raha mbola izy ny filohan'izany antemera zany raha mbola ity fimpitona hitantanany ity dia tsy ho lany eny mihitsy zany fa tsy maintsy resantsika no avy matsy ao anatin'izay moa hijerena ihany koa hoe tena izoro ve le fiangonana hatramin'ny farany ao anatin'le izy zany karazana fitsapana kely anao ihany koa zany fanontaniana na dia zany ary fanontaniana moa fa tsy hoe hitsapanao akory satria ny devoly no maka-fanahy ary ny tompo ary nalainy fanahy faranatsika ny fandarana raha sitrakao meko ampampitona kely ianao mety misy zavatra tiana ho ampitaina kanefa tsy nanontaniako tao anatin'ny fandarana dia fotoana n'izao pasteur no sady mamarana ny fandarana ihany koa tsika ho amin'ity sapotsy ety ampamaranana dia za zany te hiteny hoe manasa atsika malagasy rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra mba dinio ihany reny baiboly mba vakivaky io ihany ny baiboly omeo sehatra ny baiboly omeo lanja ny baiboly fa io araky ny voasoratra dia tsindro mandrin'Andriamanitra io avy amin'ny fanahin'Andriamanitra io dia le nahary ny lanitra sy ny tany satria madiso hevitra ny tsy fahalalana soratra masina ny filazantsara Jaona mila mitombo amin'ny fahalalana soratra masina tsika dia afaka mijery hoe inona ny marina inona ny tsy marina faharoa dia mba te hitaona kely aho hoe amin'ny mampitondra fivavahana mampitondra fiangonana amin'ny alarobia fa efatra ny volana novambra lakamisy fa 5 volana novambra zoma fa 4 sabotsy fa 7 volana novambra dia mba misy séminaire anankiray zay mba tena anasako ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy fa io séminaire io dia hitombotsika ao amina fahalalana tsara any Kristia izany somary mena aloha hevitra moa izy io hoe ny tsy fampina sy ny fitobahana satria après an'le confinement zany dia samy manomboka mijery daholo zao ny olona rehetra hoe ahoana ny itondrantsika an'izy ity sy ny sisa za zany te hanampy ny olona ara-tsoratra masina dia ny hitako etoka anampiana ny olona zay ho iveriko fa avy amin'Andriamanitra dia manao séminaire tsisy vidibidirana io tsisy vidibidirana io dia ny toerana moa dia iny amin'ny fanompona vao miresaka hoe pasteur Julien moa zany dia miara-manompo eo Ampasapito eo akaiky ny vavadiny lycée technique eo akaiky ny gamo io moa zany dia amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny ray sasany io séminaire io zany isaky ny atoandro alarobia alakamisy zoma sabotsy amin'ny 12 ka hatramin'ny ray sasany alarobia 4 5 6 7 novembre zay tena mba zay zany mba tiako apita hoe anasako ny olona mihitsy io séminaire io dia raha misy moa mila fanazavana fanampy manodidina any amin'izay dia efa io amin'ny écran io zany ny laharana ahafahanao mahazo azy zany fa dia isaorana ny tsika rehetrarehetra tsindriko zahay fiangonana
de manana ny atao hoe vondrom-pitondra fivavahana sy reo atao hoe ny fiangonana zay nambarako teto de hevitro zasa mirery tsisy dirany hoe ary am'le hoe mpitondra fivavahana ary a fa hevitro zasa mirery zay nambarako teo a araky ny fahitako ny baiboly a ara-tsoratra matsina izany fa dia makasitraka indrindra Andriamatoa Gasikara sy ny ekipa rehetra zay nandray a fa de tena sehatra lehibe tokoa ahafahana manabe sy mitaiza ary manampy ny olona eo alohan'ny fanontaniana zay be de be a eny anivon'ny fiarahamonina eny. Makasitraka indrindra tompoka. Makasitraka pasteur Julien Andrianary soa saika nataoko fanontaniana eny satsi le izy teo hoe hevitra orery ve sany fiangonana efa voavalinao zany le izy tamitsy apetaka tsony a. Makasitraka anao nanaky nasain'ny fandarana tamin'ny ity ala ity pasteur Julien tsivona amitsika pasteur Julien Andrianary soa no vahintsika tamin'izao sabotsy alina izao ary ny fandarantsika no tapitra irinay ary rarinay mihitsy maniry moa zay fa tsy maniry mba tsy saranareo amin'ny Real TV Madagasikara raha ry farany herinandro mahafinaritra ihany koa atsika rehetra ny fandarana kosa mamy fotoana ho amin'ny alatsinainy indray tompo lasy tompo fahaveloma tompoka.